Manerana zao tontolo izao dia manodidina ny 5 tapitrisa taona ny atody vokatra isan-taona. Raha ny salanisan'ny fihinanana azy kosa dia manodidina ny 100 atody isan'olona isan-taona, ka zareo Meksikana no mpanjifa be indrindra. Raha ho antsika eto Madagasikara nefa dia tsy mbola misy ny tarehimarika marina satria tsy mbola tafiditra amin'ny sehatry ny Matana ity seha-piariana iray ity. Tamin'ny androany teny Ambohibao dia nihaona tamin'ireo mpiompy sy mpiara-mibanataka aminy ny orinasa Agrifarm satria dia mokatra sy hivarotra karazana akoho manatody lava antsoina hoe Novobron izy ireo manomboka izao, ka dia nisy ny famelabelan-kevitra niarahana tamin'ireto mpiara-mibanataka sy ny mpiompy ireto sy ny tompona ndraiky ny orinasa. Tanjona dia nanaparitaka atody hinanana malagasy ny atody rehetra. Dia niezaka ny orinasa nitady agny sosina akoho aparitaka eny Madagasikara mataty ny toetrandro eto. Dia izay nanaovana an'ilay Novobron vokarina eto Madagasikara. Tsy hafarana intsony io. Taloha tsika nanafatra an'io fa noho ny avy eo hita fa tsara ilay izy hoy ny mpiompy dia nanapa-kevitra ny orinasa fa andao hobitsika eto Madagasikara dia vokarina eto ny zanak'akoho ray andro fohy dia iny naparitaka eraka Madagasikara. Mataty tsara ny toetrandro eto Madagasikara. Tsy marina ny fizalazana fa tsy mahasalama ny atody. Ao anatin'ity sakafo ity mantsy no ahitana ny otrikaina rehetra ilain'ny vatana mba ahazoana ankamaroan'ny malagasy mamatsy sy mihinana ity vokatra ity ary no nahatonga ny orinasa Agrifarm nampiditra ity karazana akoho mpanatody lava vaovao manaraka ny fenitra ity izay antsoina hoe Novobron. Tena malagasy ihany koa ity satria ny sakafo sy ny rehetra ilaina aminy dia vita eto an-toerana avokoa.